Azantsika atreo ny pejy vaovao sy ny akombavao mahakasika ny fisamborana n'Andriamatoa Alain Ramarsona ivadika kosa tsika lafim-baovao hafa tanteraka raha efa nijanona ny fitokonana avy amin'ireo sehatra hafa dia mbola mitohy kosa ny an'ireo SAIT na ny syndicat autonome des inspecteurs du travail dia jerentsika avy hatrany ary ny fanadidina. Mbola mitohy ny fitokonana izay ataon'ny inspecteur sy contrôleur du travail manerana nosy. Efa misy ny fitadiavam-baolana samihafa sy ny fifambidiniana niarahana tamin'ny ministeran'ny asam-panjakana ny asa sy ny lalàna sosialy. Efa misy ihany ny soritsoritra maromaritra iraisana izay hita raha ny fanamariana noentin'ny syndicat. Efa misy ny protocole d'accord natao ny inspecteur sy ny contrôleur du travail ary efa nalefa ny Andriamatoa nisitry ny asa sy ny lalàna sosialy any le izy miandry anazy zany izay hatreto hoe iantso amin'ny fanaovana somi amin'izay protocole d'accord izay efa nomenay azy izay dia noho izay antony izay mihitsy hoe miandrasana amin'izay somi izay mbola mahatonga ny inspecteur sy ny contrôleur du travail mbola mitohy ao anatin'ny fitokonana satria mandra-pahasomi an'izay protocole d'accord izay dia mitohy ary mikatona foana ny inspection du travail rehetrarehetra manerana ny nosy. Raha tsy ahivina moa dia maromaro ny fitakian'ny syndicat ny inspecteur sy contrôleur de travail. Fampitaovana fanatsarana ny condition de travail ny inspecteur du travail rehetra sy ny contrôleur du travail satria amin'izao fotoana izao zany dia tena miasa ao anatin'ny azo lazaina hoe travail indécent mihitsy ny inspecteur sy ny contrôleur du travail manarakarak'izay tako foana izahay ny amerenana ny sampandrana misahana ny fampahanana azy na ny emploi eo anivon'ny ministère ny asa sy ny lalàna sosialy ary manaraka an'izay dia mitaky izay ny indépendance anay ao amin'ny fanaovana ny asanay mba tsy hitsabahan'ny ministère hafa ao anatin'izany asanay izany ary farany dia mitaky foana izay hoe izy sy ny ministère manokana misahana ny asa sy ny lalàna sosialy ny fampahanana azy ary ny fiainana sosialy ny mpiasa. Manerana nosy dia miisa 20 ny inspecteur de travail ary eo amin'ny 50 kosa ny contrôleur du travail. Amin'ny ankapobeny ny fandaminana ny olana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa no andraikitra iantsoroan'izy ireo. Eo ihany koa ny fitsirihana ny orinasa izay te hiditra ao anatin'ny tsenan'ny AGOA. Izy ireo ihany koa no miantoka ny fahatoniana ara-sosialy na ny garant de la paix sociale.